Anatanteraka fitokonana ireo mpiasan'ny fitoerana famatsiana rà etsy amin'ny hôpitaly Agera manomboka Rapitso. Araka ny nambaran'izy ireo dia androany no nifarana ny fepitaona 27 ora nomen'izy ireo ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amahana ny olan'izy ireo dia nifanesorana ny mpitantana sy ny andoavana ny prime de rendement an'izy ireo nanomboka ny taona 2020. Lancé ultimatum izay tamin'ny farany herinandro teo izay nanome 27 ora ho an'ny ministera amahana ny olana mahakasika ny CNTS. Ny olana izay tsy izoviana amintsika izay efa hitantsika tany amin'ny fitakiana fanairana, fitokonana fanairana izay nataonay tamin'ny 7 febroary lasa teo dia efa nanaovanay négociation tetsy sy teroa ary efa hita zany tsy fitezan'ny fitantanana ny CNTS amintsika amin'ny teny izao ka mangataka ny mpiasa rehetrarehetra efa niafaratra amin'ny pétition ilay izy fanalana an'ilay mpitantana dia hatreto zany izay mbola tsy mahazo valiny mahafa-po efa niena anankiroa ilay fitakiana nataonay. Fitakiana voalohany fanesorana an'ireo mpitantana izay efa tsy mahomby, faharoa ny famoahana ny prime de rendement izay tokony ho an'ny mpiasa nanomboka tamin'ny 2012 hatramintsika amin'ny teny izao. Raha tsy ahivina dia efa nanatanteraka fitokonana fanairana ireo mpiasan'ny fitoerana mpamatsy rà etsy amin'ny hôpitaly Agera ny fahafito ny volana febroary lasa teo. Ny isa 4 ny fangatahan'izy ireo tamin'izany ka zao lasa 2 izao. Isan'ny takian'izy ireo ny tokony isian'ny fangararan'ny fitantanana eo amin'ity sampan-draharaha ity. Efa nidina nijery fotony ny raharahany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka saingy izao miafara amin'ny tena fitokonana izao ihany. Ny sekretera jeneralin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Esekilany nilaza fa ny aina no rà ka efa nisy ny fepetra manokana amin'ny tsy tokony isian'ny fiantraikan'izany fitokonana izany eo amin'ny famatsiana rà eto amin'ity hôpitaly ity.